Mbola ho ampitomboana aminareo hatrany afaka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Rainay izay eny an-danitra, satria faly isaky ny maraina tahaka an'izao, fa nampitomboanao indray ny andro hahavelomanay. Misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Omaly isika ary avana tia nijery ny Romanina 9:20 ka ny 9:20 izay milaza fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa ny olombo antso amin'ny alalan'ireo zavatra miseho amin'ny fiainany. Amin'izao ankehitriny izao, na dia tsy takany, na dia tsy azony aza ny dikany, ary na dia heverina hoe tsy araka ny eritreretana azy ary. Izany no niarahantsika nijery omaly, fa any kosa indray dia nitoy izany amin'ny Romanina 9:20 ihany, 9:20 sy ny 9:30 indray no hozaraina amintsika. Andeha ary havana ho vakiana izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Satria izay fantany rahateo no notendreny koa, hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no natsoiny koa, ary izay natsoiny no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Amen. Ny olombo antso dia efa fantatr'Andriamanitra mialoha ny aminy, ary indrindra fantatr'Andriamanitra koa ny tanjona izay tiany hitondrany azy, ka hitantsika eto fa tena zava-dehibe ilay ambariny hoe hitovy endrika amin'ny zanany, hanahaka an'ilay zanany lahatokana, dia tsy iza fa i Jesoa Kristy. Eo mason'Andriamanitra ny olombo antso dia efa voatendriny amin'ny safidiny ho amin'ny famonjena. Noho izany dia manaraka an'ireto dingana telo reto izy, dia hitantsika eo amin'ny 30 izany, izay tsara ho marihana amin'ireto dingana telo reto fa Andriamanitra no manao ny asa, Andriamanitra no misahirana, Andriamanitra no manatanteraka an'ilay izy. Dia ireto izany: voalohany, natsoiny tamin'ny anarany ny tsirairay avy. Izay izany ny dingana voalohany. Dingana faharoa, no hamarinina tamin'ny finoana an'i Jesoa Kristy. Ary fahatelo dia nomeny voninahitra, izay ilay hoe manahaka an'i Kristy. Noho izany dia vavolombelona ny olombo antso, ka ny fiainany rehetra dia aneo ny voninahitr'Andriamanitra nomeny azy. Ndao ary ry havana ho tandrovantsika mafy dia mafy izany maha olombo antso antsika izany, fa reto kosa ary mba misy mba fampetretana kely hamaranana azy. Tsaroana ve ary ry havana fa natsoin'Andriamanitra tamin'ny anaranao ianao ho anisan'ny olombonjena, ary tsapanao ve faharoa fa efa neken'Andriamanitra ho marina ianao noho ny finoana an'i Jesoa Kristy? Ary fahatelo, resy lahatra ve ianao fa nomen'Andriamanitra voninahitra amin'izao fiainana izao, ary voninahitra hanahaka an'ilay zanany lahatokana? Ndao saintsaintsika, ndao eritreretintsika mandrakariva izany mandritra ny andro havelomantsika ry havana. Amen. Ndeha hivavaka isika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainay izay eny an-danitra ao, fa efa nisy voatendrinao ho an'ny fiainanay mialoha, dia no anisan'ny olombonjena ary indrindra hanahaka an'i Jesoa Kristy. Misaotra ny amin'ireo dingana efa nasehonao tamin'ny fiainanay, fa natsoinao tamin'ny anaranao izahay, no hamarinanao ihany koa, ary nomenao voninahitra. Endre izany fitiavanao anay Tompo. Ingan'izay ary isan'andro isan'andro mba ho mendrika an'izany, indrindra ny fiainanay rehetra, izay ataonay, izay teneninay, izay ny fitafinay, ny fibangonao volo sy ny sisa, dia hanome voninahitra anao avokoa. Olombo antso ao aminao izay, noho ny amin'i Jesoa Kristy misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.